Ny fahasamban'ny milina mamokatra herinaratra izay hofain'ny orinasa JIRAMA tena mahatonga ny fatapatapahan-jiro indrindra ny any amin'ny faritra ivelan'ny renivohidrasa lehibe napetraka ary miandry ny tale jeneraly vaovao ny orinasa mpanjakana JIRAMA nefa izay hoy ny fanazavana nentin'ny minisitra ny rano ny angovo ary ny akoranafo. Ny ankamaroan'ireo groupe ampiasain'ny jiro sy rano malagasy dia hofainy ary misy fahasimbana matetika noho ny fahanteran'ny groupe. Eo ampanaovana ny volavolana pekady entina mamany fifanarahana eo amin'ny fanofana ireny groupe ireny ny JIRAMA ankehitriny raha ny fanamarihana izay nentiny ministry ny rano ny angovo ary ny akoranafo. Ny vahaolana faran'izay aingana aloha zany dia ny fanaovana ny inventaire-n'ireo groupe rehetrarehetra sy ny fanarahana ny hoe manahoana ny toetoetra na ny etan'ireo groupe rehetrarehetra ireo zany era Madagasikara. Zay no didy voalohany napetraka tamin'ny tale jeneraly ny JIRAMA izany dia arak'izay atao inventaire sy audit atao satria misy audit interne koa amin'ny JIRAMA amin'ireo le groupe ireo ankoatra efa audit natao dia arak'izay no andraisana ny fepetra na zay tena tsy maharaka mihitsy dia soloina ary zay tokony amboarina dia amboarina fa raha averiko ihany hoe tsy azo ekena ny hoe raha misy fahasimbana ny groupe ka tsy miteny ny tompony na tsy mamboatra ny tompony dia aminay zany dia négligence fanatanterahana ny contrat. Mikasika ny groupe mandeha amin'ny menaka mavesatra izay ampiasaina eny amin'ny tobim-pamokarana eny Mandroseza indray dia fantatra fa efa tafapetraka ny 3 amin'ireo groupe ireo amin'izao. Raha toka ny vinavinaina ho tafapetraka mialohan'ny faran'ny volana aprily teo ny groupe 4 dia nisy fahatarana kely ny fametrahana ny iray farany noho ny fahatongavan'ny pièce ny pitsopitso ny milana jerena. Ny tanjony dia ny fampiasaina menaka mavesatra amin'ireo tobim-pamokarana termika rehetra.